Aleloia! Miarabantsika rehetra ry havana amin'ny alalan'ny vidéo indray ankehitriny amin'ny anaran'ny Yesoa Masia, ilay antsointsika ihany koa hoe Jesosy Kristy Tompo, dia mampitomboana amintsika tsirairay avy ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra iray ary koa ny firaisana amin'ny fanahy masina. Miaraka amin'ny Jesosy Kristy moa izany tsika dia alohan'ny vavahantsika araka ny mahazatra dia omeko etỳ am-piandohana zany ny lohateny, mafimafy ny lohateny amin'izao androany moa zany omeko ny daty satria androany anaovako ny enregistrement dia ny alahady alatsinainy azafady 20 ny volana Desambra 25 Desambra 2023. Dia androany zany no nasain'ny tompo indray nasain'ny fanahy masina hifampizara amintsika ny tenin'Andriamanitra dia ny lohateny nomeny ato hoe tonga ankehitriny ny fahatezeran'ny tompo. Tonga zany ny fahatezeran'ny ray, ilay ray any an-danitra, ilay tompo, ary ny fahatezeran'ny Jesosy Kristy koa zany araka ilay nitenentsika teo tonga satria izao no andro farany. Ny andro farany averina foana tsy ilay hoe farandro, ary ny andro farany tsy hoe ray andro dia tonga ilay farany fa ny fotoana farany izao efa fotoana hiverenan'ny tompo. Dia hivavaka tsika, hametrahantsika ny teny izay hifampizaran'ny fanahy masina. Hivavaka tsika tompoko. Eny ry Andriamanitra iray, ry Jesosy Kristy Tompo fanahy masina, hitera manome voninahitra anao izay ary mankalaza anao amin'izao fotoana izao, manantona anao indrindra ampanetretehana ary indrindra mifono eo anatrehanao mandrakariva amin'ny tsy fahamendrehana rehetra. Raha maheno ny lohateny izay tompo dia matahotra ary indrindra mienatra eo anatrehanao satria tonga tokoa. Raha tonga ny fahatezeranao, tonga ny fitsarahanao, averinao zany ary ho avy ianao, ho avy hakan'ny olonao hitsara izao rehetra izao dia ampahatezerana satria tsisy manao marina hozy ianao na dia iray ary izay. Ka izany no hifonana aminao mandrakariva mangataka ny ranao soa hanadio tanteraka ny tenako, ny fiainako manontolo, ny fisainana, ny ataoko rehetra dia mangataka ny ranao Jesosy. Narotsaka ao teo amin'ny hazo fijaliana hanadio tanteraka hanavao ny fiainako ary dia ranao handory ihany koa izay tsy anao rehetra ao anatiko. N'inona endrika aretina, valana aretina ary n'inona fikasan'ny Satana hanapotika sy hampiembotra tompo dia fanako amin'ny anaran'i Jesosy Kristy zany ary roahana amin'ny anaran'i Jesosy ho any amin'ny farihy mirehitra afo. Fa aoka ianao na nijaka tanteraka, aoka ianao niteny hanambara aminay indray ny sitraponao dia mitenena tompo fa voniko iaino izay saotra ray amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Amen. Araka ilay tenintsika teo zany dia ny hoe tonga ankehitriny ny fahatezeran'ny tompo. Mety azo lazaina koa hoe ahoana no hialantsika ny amin'ny fahatezerana ho avy na ny fahatezeran'Andriamanitra, ny fitsaran'Andriamanitra ihany koa zany. Vakiantsika aloha zany ny ao amin'ny Luka 3:17 ka hatramin'ny 7 izay no tenin'Andriamanitra voalohany izay hitondrantsika azy vakiana amin'ny anaran'i Jesosy. Na vakiako ihany aloha zany ny 7 ihany amin'ny anaran'i Jesosy. Fanambaran'i Jaona mpanao batisa. Hoy izy tamin'ny vahoaka izay nankeo aminy mba hataony batisa: ry taranaky ny mena rana, iza no nanoro hevitra anareo handositra ny fahatezerana ho avy? Ry taranaky ny mena rana, iza no nanoro hevitra anareo handositra ny fahatezerana ho avy? Zany tena mampatahotra zany ary mampieritreritra olona vonona nanolo-tena satria rehefa nitory moa zany Jaona mpanao batisa ny aloha lalànan'i Jesosy dia ny fitoriana nataony dia batisa ny fibebahana, nitory ny batisa ny fibebahana. Zany batisa ny fibebahana zany dia olona lehibe izay naheno ny fitoriana izay jiosy no tena nitoriany teto ny ankabeazany
no naheno ny fanambarany hoe miala amin'ny fahotanareo amin'ny bebanareo. Dia resy lahatra hoe inona no tokony ataonay, dia atao batisa amin'ny rano. Teo amin'ny ranon'ny Jordana i Jaona nanao batisa an'ireo olona ireo zany olon-dehibe dia natao batisa najoboka tao anaty rano mihitsy. Dia rehefa vonona kosa zareo satria natsapa hoe tsy mendrika, misy sasany moa zany tena resy lahatra fa ny sasany mety nanaraka fotsiny be sy ny maro. Io zany efa tamampitandrina sady ny tompo eto hoe aza manara-dren'ny rano fotsiny, manaraka amin'ny be sy ny maro fotsiny zany ny sasany hoe natao batisa ao amin'ny fiangonana misy ny ray aman-dreniko na amin'ilay fiaraha-mivavaketo misy fanaovana batisa, dia andao koa mba atao batisa. Eto moa zany dia efa tsy tenenina intsony atao hoe batisa amin'ny zaza. Zaza tsy mahafantatra n'inona, tsy nandray akory ny tompo, dia tonga dia efa atao batisa. Tokony heritreritra zany tsika hoe tena batisa marina ve batisa ny zaza, satria eto rehefa resy lahatra ilay olon-dehibe dia nakeo amin'ny Jaona hoe atao batisa. Kanefa ny tenin'ny Jaona indray ohatran'ny hoe mandroaka an'zareo hoe mialà teo ary nareo fa inona no alehanareo aty. Ry taranaky ny menarana, iza no nanoro-hevitra anareo handositra ny fahatezerana ho avy. Zany hoe misy fahatezerana ho avy, mila mandositra. Handositra ny fahatezerana ireo, zany hoe ry fahatezeran'Andriamanitra io rehefa ho avy Andriamanitra ho tezitra, dia mila mandositra zany ny fahatezeran'Andriamanitra. Ahoana ny ahafahanao mandositra ny fahatezeran'Andriamanitra? Zay ilay fanontaniana napetratsika teo hoe tonga ankehitriny ny fahatezeran'Andriamanitra, ahoana ny ahafahantsika mandositra amin'izany? Tsisy olona afaka handositra ny fahatezeran'Andriamanitra fa inona no tokony atao? Dia araka ny teny teto hoe andeha atao batisa aloha. Fa ny valiteniny efa ameko sady moa zany ny valiteniny nataon'ny Jaona eto hoe 9 amin'ny anaran'i Jesosy hoe koa mamoaza voa mendrika ny fibebahana. Zay aloha zany no natao. Mila mamoaka voa mendriky ny fibebahana. Ho hitantsika eo any amin'ny Apokalipsy 12:20 hoe inona moa zany ilay voa tokony ho raisintsika ihany koa, ialana zany ny tsy tokony ho izy koa. Dia ho raisiko kely zany ny ao amin'ny teny mahazatra, satria izay zany no tsy ambara intsony ankehitriny. Eto zany tenenina tonga amintsika ankehitriny ny fahatezeran'Andriamanitra. Dia betsaka no miteny hoe tsy misy fahatezerana zany fa aleo izay hanara-po amin'ny fiainana ihany. Amin'izao andro faran'ny taona izao Satana dia tena tonga mihitsy amin'ny fahatezerany koa na amin'ny fifaliany koa. Satana anie rehefa maka ny olona amin'ny fahafatesana andeha ho any aminy dia faly izy. Fa izy koa tsy mitsitsitsity rehefa maka anao fa amin'ny fahatezerana ny sintomany anao ao, fa mila mitandrina zany tsika hoe ho any amin'Andriamanitra. Tsisy afa-tsy roa zany no alehantsika, na makany amin'Andriamanitra tsika na makany amin'ny Satana, dia na makany amin'ny any an-danitra zany any amin'ny paradisa, na makany amin'ny hafibe miaraka amin'ny Satana. Dia araka ilay teniko teo hoe ny teny mahazatra ny olona dia ny teny ohatran'ny hoe fampahiresana hoe Andriamanitra anie mamindra fo, Andriamanitra fitiavana, zay zany apetraka foana. Dia manara-po fa io Andriamanitra io mora miova izy io, tsy tena masiaka zany Andriamanitra io fa ataovy ihany ny fiainanao sy ny fahadalana rehetra zany. Raisintsika sady ny ao amin'ny Joela 2:7-10. Io moa zany mitovy amin'ny ao amin'ny Salamy ihany ny zavatra teneniny. Joela 2:7 tsy nomaniko izy io fa mitovy ao amin'ny Salamo. Ny amin'ny Salamo zany no raisintsika satria mitovy ihany ny teny izay ambara zany ny amin'io amin'ny Joela 2:7. Ny Salamo manambara anazy, ny Salamo be da be moa zany ny teny mitovy amin'ity teny ity izay miteny fa hoe Andriamanitra mamindra fo, mamela heloka foana. Dia ho hitantsika amin'ny Salamo 5:7, 9:9, Salamo 7:9,
Salamo enina amby valopolo andiny fahadimy amby folo. Zany rehetra zany mitovy amin'ilay teny amin'ny Joël toko faharoa eo zany andiny fahatelo amby folo sy any amin'ny boky hafa satria betsaka ny mpaminany efa nambaran'ilay izy zany fa ny salamo fahatelo amby zato ny andiny fahavalo no vakiantsika sy ny fahasivy vakiantsika eto zany ahoana ny teny izay ambara. Ito moa zany matetika hoe ambara rehefa tonga ny olona any amin'ny fiaraha-mivavaka dia asaina mitsangana hoe rehefa mibebaka ianao na rehefa tsy hoe mibebaka moa zany fa rehefa nanaraka ny fotoana ianao dia mandohalika tsisy fandoliana koa ary indraindray fa rehefa hoe naheno tenin'Andriamanitra dia mitsangana dia mipetraka dia mihira dia tonga ny tenin'Andriamanitra hoe hitsangana handray ny tenin'ny famelan-keloka hozy izy. Fa izao no tena tenin'ny Tompo. Vakiana amin'ny anaran'i Jesosy zany salamo fahatelo amby zato andiny fahavalo hoe mamindra fo amiko mamindra fo sy miantra ny Tompo. Zay zany tena tian'ny olona mihitsy izay. Hoe ny Tompo ilay Andriamanitra ilay Ray any an-danitra zany mamindra fo sy miantra. Ny Tompo mahari-po sady be famindram-po. Zany hoe rehefa manao ny fahotana ny fahadalàna dia tononona io teny io dia mihevitra isika fa afaka ny fahatezeran'Andriamanitra satria izy ohatra isika hoe mamindra fo sy miantra ny Tompo mahari-po sady be famindram-po. Tsy mifandahatra mandrakariva izy na mitahiry fahatezerana mandrakizay. Ajanontsika eo ihany. Hoe tsy mifandahatra mandrakariva izy fa na mitahiry fahatezerana mandrakizay. Zany hoe tezitra ny Tompo. Tokony ho tezitra izy fa tsy mitahiry fahatezerana mandrakizay fa io ilay fahatezeran'ny Tompo io no tsy ambara. Io zany tsy lazaina mihitsy fa amin'izao andro faran'ny taona araka ny teniko teo hoe 25 ny volana Desambra no izarako an'izao tenin'ny fanamasina izao dia amin'izao mihitsy no tezitr'Andriamanitra amin'ny fahotana amin'ny tsy fahatokiana fahadalan'ny olona. Fahadalàna moa zany ny 25 Desambra dia fantatsika mihitsy hoe andro fankalazana izay iverin'ny kristianina maro hoe hankalazana ny naterahan'i Jesosy Kristy teo amin'ny Jesosy Kristy zany. Fa tsy teraka tamin'izany izy na ny andro na ny daty dia tsy teraka tamin'izany zany izay ilay hoe ho lazay vakiana amin'ny apokalipsy io aza mandainga ny tia lainga sy mimpandainga hozy izy dia atsipy any amin'ny farihy afo. Fa raha lainga zany no hanarahantsika ny Tompo no hankalazantsika an'izany hoe fahaterahana zany dia anisan'ny lasa mankany amin'ny afo be tsika. Ny anankiray koa dia ny tenin'ny Tompo. Ny anankiray manamarina koa hoe fa maninona moa zany tsy mankalaza ny naterahan'i Jesosy. Jesosy rehefa niteny tamin'ny mpianany dia izao izy no atao fahatsiarovana dia ny fandraisana ny fanasan'ny Tompo zany. Rehefa niarany latabatra tamin'ny mpianany izy dia izay ny teniny, izao no atao fahatsiarovana. Fa tsy misy teny zany ao amin'ny Baiboly hoe tsarovy ahako hankalazao ny anniversaire naterahako. Ary amin'ny Baiboly indrindra ny amin'ny testamenta taloha tsisy izany hoe fankalazana anniversaire zany hoe andao hankalazaina ny anniversairen'i Abrahama, ny anniversaire naterahan'i Mosesy, ny anniversaire naterahan'i Elia, ireo mpaminany na ny anniversairen'i Davida izay heverina hoe mpanjakan'i Israely. Tsy nisy fankalazana an'izany. Tsy nankalazaina ny anniversaire naterahan'i Jaona na i Jaona Mpanao Batista na ilay Jaona anankiray ao amin'ny mpianat'i Jesosy. Tsisy fankalazana anniversaire mihitsy zany fa dia misy antony. Izay hitantsika amin'izao fotoana izao ny vokany dia ny resaka hoe fanomezana cadeau, resaka fampiretihana ny jiro, mividy jiro ny olona, mandany vola amin'ny resaka haingon'ny trano, ny fitafiana ivelany. Fa tsy mikarakara. Raha reny vola reny azontsika tenenina angambany izany raha ataoko angamba fa tsy mitovy hevitra amiko ianareo, tsy handany izany marina hoe mahafinaritra ny maso, mahatsara ny fiainako. Fa raha ny vola lany amin'ny fanomezana izay matetika ary hoe tsy ilain'ilay olona akory
na ny vola lany amin'ny resaka hoe fandaniana amin'ny jiro ny zavatra vidiana ka omenan'ny olona sahirana sy mahantra, efa afaka ny fahantrana sy ny fahoriana ety amin'izao tontolo izao. Fa izay zany ao anaty fonosana kely entre parenthèse ozy tsika hoe tsy mitahiry fahatezerana ozy izy mandrakizay, fa ho avy zany hoe efa nisy fahatezerana napetraky ny tompo zany amin'izao fotoana izao tonga ny fahatezerany noho ny fandavan'ny olona ny teniny. Zay zany no tenenintsika teo hoe tian'ny olona ny mieny amin'izay hoe tsy mitahiry fahatezerana izy mamindra fo sy miantra, maharo-po sady be famindram-po. Tena zany ilay Andriamanitra io, fa raha miziriziry tsika mitohy amin'ny fahotana, amin'ny fahalemena, amin'ny heverintsika hoe izay olona ka olombelona ka solafaka foana, dia ho avy Satana narara ohatran'izay ka dia raha tonga ny tompo ao anatin'ny fahotantsika zany amin'ny fahalementsika izay araka ny tenintsika, dia Satana ny faly satria any tonga dia mivantana any aminy zany ny olona tahak'izay. Ho jerentsika ny tenin'Andriamanitra amin'izany milaza amin'izany hoe fahatezerana izany. Dia efa hitantsika koa avy eo hoe inona moa ilay vokany rehefa tena tezitra ny tompo zany, fa ho vakiantsika aloha zany hoe aiza daholo any misy ny teny ny fahatezerana. Ny teny fahatezerana anankiray izay efa nomaniko ato ny anankiray izay mety tsy ho vakiantsika aloha amin'ny Mpitsara toko faharoa, Mpitsara toko faharoa andiny faha-efatra ambin'ny folo, fa ny ho vakiantsika dia ny eo amin'ny Isaia toko fahadimy amby roapolo, toko fahadimy andiny fahadimy amby roapolo azafady. Hoe ahoana moa zany Andriamanitra zany rehefa tezitra? Isaia toko fahadimy andiny fahadimy amby roapolo, vaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy: koa izany no irehetan'ny fahatezeran'ny tompo amin'ny olony, sy anaingany ny tanany aminy ka mielezany azy. Dia miororo ny tendrombohitra, ary ny fatin'ny olona dia tonga tahaka ny fako eny an-dalambe. Kanefa na eo azy izany rehetra izany, dia tsy mbola afaka ihany ny fahatezerany, fa mbola miainga ihany ny tanany. Hitantsika an'izany fa mampatahotra ny fahatezeran'Andriamanitra. Inona ozy izy mahatonga ny fahatezeran'Andriamanitra? Ny fandehanan'ny olona amin'ny fanompoan-tsampy amin'ny filazana amin'izao fotoana izao dia izay zavatra heverina fa ratsy no atao hoe tsara indray. Fa raha manao ny tsara ianao mety ianao indray ary ny tafiditra any am-pigadrana, ary tena izany mihitsy ary ny tena zavatra misy. Fa ilay olona manao ny ratsy, mandainga, mahavoavidy vola ny mpitsara sy ny fitsarana, dia izy indray no mandeha afaka soamantsara, fa ianao izay mandeha amin'ny famasinana, amin'ny fahamarinana, izay no tafiditra any amin'ny figadrana. Izany no mahatonga ny fahatezeran'Andriamanitra. Dia araka ny hitantsika koa hoe raha manohitra ny amin'izao fotoana izao, raha miteny ianao na manambara fa tsy tsara ny fiarahan'ny lahy sy ny lahy sy ny vavy sy ny vavy, dia ianao no enjehana sy hogadraina, fa tsy maintsy manohana izany, izay olona manohana izany no heverina fa hoe mandeha tsara araka ny fiarahamonina. Izany zany no mahatonga ny fahatezeran'Andriamanitra. Dia inona mahatonga anazy koa eto hoe, izay mahatonga anazy hoe amin'ny anaran'i Jesosy andiny fahadimy amby roapolo hoe koa izany no irehetan'ny fahatezeran'ny tompo amin'ny olony, sy hanaingany ny tanany aminy ka mielezany azy. Dia miororo ny tendrombohitra, ary ny fatin'ny olona dia tonga tahaka ny fako eny an-dalambe. Izany ny fahatezeran'Andriamanitra zany hitantsika. Izay ilay hoe andro farany amin'izao fotoana izao efa tonga ny tompo hitsara ny olona amin'ny fahatezerany, indrindra rehefa tsy miova ny olona tahaka ny nataony tamin'ny andron'i Noa, tamin'ny Sodoma, dia ho faty ny olona. Ary araka ny resantsika teo dia Satana dia faly satria andeha ho any aminy. Izay zany mahatonga il'izy hoe Andriamanitra mbola ao anatin'ny famindram-pony hatramin'ny nahatongavan'i Jesosy zany dia namindra fo izy hanambara amin'ny olona hoe tongava, mialà amin'ny fahotana, amin'ny faharatsiana, minoa ilay zanak'Andriamanitra, minoa fa misy ilay Andriamanitra, velona ilay Andriamanitra, velona ilay Jesosy Kristy, misy ny fanahy masina. Fa raha ny olona moa izany tsy mety mino, dia ho tonga ny fahatezeran'Andriamanitra ka hiorohoro izy ny tendrombohitra, hamely azy ny tanany,
ary ny fatin'ny olona dia ho tonga tahaka ny fako eny an-dalambe. Hitantsika ny zavatra maro miseho ankehitriny, tondra-drano, ny horohorontany, ny loza voajanahary, ny famonoan'olona sy ny zavatra maro. Ka izay no mila hitandremantsika. Eto dia tena mbola mampieritreritra kanefa na aminaran'i Jesosy kanefa na eo aza izany rehetra izany dia tsy mbola afaka ihany ny fahatezerany fa mbola miainga ihany ny tanany. Eo zany no mahatonga ny tenin' izay ifampizarantsika hoe tonga ankehitriny ny fahatezeran'Andriamanitra. Na dia efa eo ary ny fatin'ny olona sy ny zavatra miseho dia hitantsika famonoana dia mbola miainga ihany ny tanan'Andriamanitra rehefa miainga dia tena mamono. Fomba famonoana moa zany araka ny teny hoe voajanahary teo fa rehefa maniraka ny anjeliny koa izy dia fantatsika ny namonoany ny lamatoa tany amin'ny tany Ezipta tamin'ny namoahan'ny zanak'Israely. Anamafisantsika ny fahatezeran'Andriamanitra amin'ny Isaia 30, ny 7:20 sy ny 20. Vakiana aminaran'i Jesosy. Indro avy any indro avy any lavitra any ny anaran'ny Tompo. Mirehitra ny fahatezerany sady mavesatra no mandrahona. Feno fahatezerana ny molony ary tahaka ny afo mandevona ny lelany. Hitantsika eto fa mampatahotra izany. Rehefa teny feno fahatezerana ny Tompo amin'ny fandrahonany dia tahaka ny afo mandevona hozy izy ny lelany. Raha miteny Andriamanitra eo dia mandoro. Afo mihitsy zany no mandoro. 20 aminaran'i Jesosy. Ny fofinainy tahaka ny dika dia manafitra hatreny ambozona. Hanivana ny firenena amin'ny sivana fandevonana izy. Hanivana ny firenena amin'ny sivana fandevonana izy. Ho lamboridy mampivily eo amin'ny valanoran'ny olona izany. Hanivana ny olona izy. Zany hoe izay zany dikan'ilay hoe sivana eto hoe mandeha araka ny fahamasinana ve ianao, mandeha araka ny fahamarinana. Efa vonona ve ianao fa ao anatin'izany ve tsika ankehitriny fa hanivana izy ary ho tonga amin'ny fahatezerana. Ho raisintsika iverenantsika ilay any amin'ny Luka 7 teo. Tohizantsika amin'izay ny Luka 7. Inona ary ny tokony ataontsika mba hialana ny fahatezeran'Andriamanitra? 9 aminaran'i Jesosy hoe koa mamoaza voa mendrika ny fibebahana ary aza miteny anakapo hoe manana an'i Abrahama ho rainay izahay fa lazaiko aminareo fa Andriamanitra mahay manangana zanaka ho an'i Abrahama amin'ireto vato reto. Eto izany dia misy mieritreritra araka ilay efa tenintsika teo hoe misy mihevitra fa izay dia ao anatin'ny anaram-piangonana, izay dia efa mpanao an'izao ny ankonana, ny ray aman-dreny, ny razana dia izao no nataony amin'ny resaka hoe fanarahana ny Tompo. Fa ny tsirairay no ho hitan'Andriamanitra. Tohizantsika izany amin'ny 9 aminaran'i Jesosy. Indro efa mipetraka eo amin'ny fototry ny hazo sady ny famaky, koa ny hazo rehetra izay tsy mamoa voa tsara dia ho kapaina ka tsipy any anaty afo. Izay zany ilay tsirairay hoe mamoa voa tsara. Izay ilay mamoa voa mendrika ny fibebahana. Voa tsara zany dia ny fibebahana. Izay mahatonga an'izy hoe rehefa manantona ny Tompo dia ambaran'ny olona, mahazatra ny olona ary tian'ny olona ilay hoe mamindra fo sy miantra. Andao hidery, andao tsika hidery, andao tsika hankalaza an'Andriamanitra. Fa matetika tsy eo Andriamanitra, tsy miheno izany fankalazana izany ny Tompo satria tsy manantona ny Tompo amin'ny fibebahana. Ilay olona zany ny fitondran-tenany, ny fahadalany ataony any. Fa rehefa tonga eo izy tafahoana amin'ny be sy ny maro dia afaka midery, afaka mankalaza ny Tompo. Ny Tompo mahita ny fo sy ny voa fa ny zavatra fiderana ataontsika izany tsy henoiny akory ary. Fa efa miandry ny fahatezerana satria ny fahotana sy ny heloka anareo izy no mampisaraka anareo amin'ny Tompo. Ka izay zany hoe indro efa mipetraka eo amin'ny fototry ny hazo sady ny famaky. Izay ilay hoe izao no mahandro farany efa mipetraka ny famaky hikapa ny hazo rehetra izay tsy mamoa voa tsara dia ho kapaina.
voa tsara raha verina foana ilay voa mendriky ny fibebahana mila mibebaka foana tsika ny amin'ny ataontsika, ny amin'ny raisin'ny tanana, na lehan'ny tongotra, ny jeren'ny maso, ny enoan'ny sofina, ny fisainan'ny fontsika, ny zavatra maro izay nataontsika dia hibebahana ary hialana. Ny fibebahana fa ny fampianarana maro ny amin'izany dia manao todi-kivoa ny amin'ny fahotana. Miala tao ianao izay ilay hoe ilay zanak'adala moa izany iny no fampianarana ilazantsika azy. Niala izy, fantany fa ratsy ny zavatra nataony dia niala tao izy fa naleny niverina tany amin'ny rainy. Izay tahak'izay koa tsika rehefa hoe ao anatin'ny fahotana, ao anatin'ny fahadalàna mila miala, ao anatin'ny loto, ao anatin'ilay fahotana sy ny faharatsiana tahaka ny hoe niarahan'ny sakafo tamin'ny kisoa, izany hoe niosona tao amin'ny fahalotoana fa mila miala tao tsika dia manapa-kevitra miala miverina amin'Andriamanitra. Dikan'ilay verina amin'Andriamanitra dia inona hozy izy? Atao batisa dia andositra ny fahatezerana ho avy. Mba tsy ho azo ny fahatezerana dia mibebaha, atao batisa amin'ny anaran'i Jesosy dia hiala ny fahatezeran'ny Tompo. Ovakitsika ny vokatry ny fahatezerana. Io izany matetika hoe tsy hita ilay izy, tsy hita maso, hany ka tsy na tsy tsy lazaina foana ka hany ka ohatran'ny hoe lavitra na tsy misy, heverina tsy misy ary ny fahatezeran'Andriamanitra. Fa ny zanak'Israely dia tena niaina tamin'izany, fantatsika tsara ny zanak'Israely rehefa miala amin'Andriamanitra, rehefa misaraka amin'ny Tompo dia tonga ny fahatezeran'Andriamanitra dia tratra ao anatin'ny fahababoana. Teto moa izany dia mibaboana tany any amin'ny Babilôna mihitsy izy. Rehefa niala ny tanan'Andriamanitra dia ny fahavalo no nanjaka ao amin'ny fitomanina. Jeremia no nanoratra ny fitomanina izany rehefa tonga tany amin'ny fahababoana. Izay teny nomeny fanahy-masina azy ho an'ny Israely izay babo tany Babilôna izany. Dia vakitsika fohy izany aloha ny fitomanina toko voalohany, ny andiny voalohany sy faharoa, dia tohizantsika ny andiny faha 1 ahitantsika hoe ahoana ny vokatry ny fahatezeran'Andriamanitra. Eto izany zavatra niainan'ny Jerosalema, ilay Jerosalema izay tanàna nifidian'Andriamanitra, hoe tena raha ny tokony izy ao ny itoeran'ny Tompo. Fa eto amin'ny lohatenin'ny baibolika eto dia hoe Jerosalema ilay mpitondra tena nafoy. Mpitondra tena hoe tena olona efa nisarahan'Andriamanitra dia mbola nafoin'Andriamanitra ihany koa. Vakiana amin'ny anaran'i Jesosy, indrisy mitoetra mandrery izao ilay tanàna feno olona. Tonga toy ny mpitondra tena izy, ilay nalaza tamin'ny firenena sady andriambavy tamin'ny farim-piadidiana samihafa, dia manjary miasa terivozona. Izay no vokatry ny fahatezeran'Andriamanitra, vokatry ny fahotana rahateo izany fa azagaga tsika raha hoe mandalo amin'izany fiainana izany asa terivozona ao amin'ny fitondran-tena ao anaty hoe mandrery hozy izy, lasa miala amintsika ny voninahitr'Andriamanitra dia tonga ny fahatezeran'Andriamanitra amin'izany. Andiny faharoa amin'ny anaran'i Jesosy, mitomany mafy izy amin'ny alina ary ny ranomasiny dia manorika amin'ny takolany. Izay rehetra tia azy dia tsy mba misy mampionona azy. Ny sakaizany rehetra dia efa nivadika taminy ka tonga fahavalony. Izay fahatezeran'Andriamanitra hoe tonga ny fahatezeran'Andriamanitra fa maisany dia na ny namanao, namantsika izay verantsika fa namana akaiky ary lasa fahavalo. Izay ihany koa mila mitandrina, hoe miantehatra amin'ny olona, mitoky amin'ny olona, fa ny olona mety miova. Arak'ilay teny teo izany hoe marina Andriamanitra hoe mamindra fo sy miatra, fa rehefa tonga ny fahatezerany dia mianatra amintsika koa. Engany mba tsy amintsika izao ny hahatongava amin'ny fahatezeran'Andriamanitra fa mba ho tonga saintsika dia hiala amin'ilay fahatezerana ho avy araka ny tenin'ny Jaona, andeha hibebaka tsika ary koa andeha atao batisa. Amaranantsika ny fampiarezana androany dia raisiko ao amin'ny Apokalipsy 2:20.
io zany a dia averin'ny tompo foana tato ato, araky ny teny foana hoe ho avy ny tompo, ho avy Jesosy a. Raha tsy manambara ny fiavian'i Jesosy ny fiaraha-mivavaka misy anao a dia mieritrereto raha hiteny foana izy ny amin'ny fahasoavana, ny amin'ny fitahiana sy ny amin'izao fiainana izao a, dia mila mieritseritsika fa amin'izao a ny fahatezeran'Andriamanitra tonga amin'ny olona tsirairay avy, tonga amin'ny firenena mandahazy, ny olona manompo sampy, ny fijangajanga, ny mandainga araky ny hovakintsika eto rehefa avy eo a, dia ho lavin'ny tompo a ary ho tonga ny fahatezerany a, araka ny teny teo fa eo am-pototry ny famaky, eo am-pototry ny hazo ny famaky, azafady, ikapa izay tsy azy rehetra, izay tsy mamovo tsara dia mamovo ny fibebahana. Vakintsika amin'ny anaran'i Jesosy hamarana antsika azy a ny ao amin'ny Apokalipsy toko faha 12 manomboka amin'ny andininy faha 12 ka hatramin'ny faha 15 amin'ny anaran'i Jesosy hoe: indro avy ainganao ary entiko miaraka amiko ny valisoa avy amiko, mba hamaliko ny olona rehetra araka ny asany avy. Eto zany a dia araka ny asantsika ny tsirairay avy a, ilay hoe mamovo miendrika ny fibebahana. Izao no alfa sy omega, ny voalohany sy ny farany, ny fiandohana sy ny fiafarana. Sambatra izay manasa ny akanjony mba hananany fahefana amin'ny hazonaina sy hidirany amin'ny vavahady ao an-tanàna. Izay ilay manasa ny akanjony hananany fahefana amin'ny hazonaina, izay ilay mibebaka, mangataka ny famindrapon'Andriamanitra mba tsy hiatra ny fahatezeran'ny tompo ary vonona hiandry ny fiverenan'ny tompo ao anatin'ny famasina sy fahamarinana. 17 amin'ny anaran'i Jesosy. Sambatra izay manasa ny akanjony mba hananany ny fahefana amin'ny hazonaina sy hidirany amin'ny vavahady ho ao amin'ny tanàna. Fa any ivelany ny alika, ny mpanao ody ratsy, ny mpijangajanga, ny mpamono olona, ny mpanompo sampy ary izay rehetra tia lainga sady mandainga. Araka ny tenitsika teo, betsaka ny lainga aparitaky ny olona amin'izao fotoana izao a, mila fantaritsika inona marina moa natao hoe lainga. Izay rehetra tia lainga koa zany. Ianao zany efa fantatra hoe lainga dia tianao ilay lainga, manaraka ny be sy ny maro ianao a, dia any ivelany ozy izy. Ary any ozy izy misy ny farihy afo, any no dorana. Tsy tafiditra amin'ilay vavahady zany, tsy tafiditra ao amin'Andriamanitra. Dia ny tia lainga sady mpandainga. Misy nefa mandainga, misy koa ny tia lainga manaraka ny mpandainga zany a, any ivelany a, mitovy amin'ny mpijangajanga sy ny mpanompo sampy sy ny mpamono olona ozy izy, ary ny mpanao ody ratsy. Ny alika, zany rehetrarehetra zany a, dia tsy tafiditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra ka dia mandosira ny fahatezerana ho avy mba tsy ho tsika no hahatongavan'ny fahatezeran'Andriamanitra fa hamindra fo amintsika tokoa izy a, ka dia aingany antsika tsirairay avy a, handroso amin'ny fibebahana, handroso amin'ny fanaovana batisa ihany koa, dia misaotra ny tompontsika, dia manao velomanao amin'ny anaran'i Jesosy a. Raha sitrapon'ny tompo moa zany a, dia mbola hitohy ny fampaherezana izay ifampizarantsika izay omeny fanahy masina. Manao velomanao amin'ny anaran'i Jesosy. Alleluia. Amen.